Faltafaraka aminao ndray tombo kilasy sy tombo vavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana ho ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mialoha ny idirantsika amin'ireo vaovao mahakasika ny fampielezan-kevitra ho aranao vetrany aloha ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Ny aona mivantana androany ny voameram-pirenena mahalotena misana ny fifidianana na ny seni sy ny rafitra tsy maharitra avy amin'ny vovonana izay mandray anjara amin'ny fifidianana na ny formation non performante na ny FNP teboka maro no ny fantohan'ny rotonta teo ohatra ny momba ny déléguen'ireo kandida eny amin'ny bureau fandatsambato ny fepitona azona miteny amin'ny haino-manjerim-panjakana ary ny momba ny lisym-pifidianana izay farana tanteraka rampitso fanadiadiana nataony Asinandriamalala eo amin'ny sariny mbola afa-tsara. Ny ento tamin'ny ampany ny fitakian'ny firaisankina ny voameram-pirenena mahalotena misana ny fifidianana na ny seni tsy aivina fa ny valome lasa teo no nanao be midina teny amin'ny seni ireo antoko politika mandravitra ny vovonana firaisankina nanome ireo teboka takiny amin'ny seni amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra sy akatoky ny fifidianana izao. Nanambara moa ny seni fa omena fampiofanana ireo mpampiofana ireo mpikambana ao anatin'ny bureau fandatsambato na délégué ny candidat. Dia mba hananan'ireo délégué ny candidat délégué de vote ny candidat ny bureau de vote tsirairay avy hoe inona no nanana ny tena, inona no atao, inona no andrasana aminay ary inona no fizotra n'izany tsara araka ny tokony ho izy fe. Ny formation des formateurs des délégués de vote candidat dia noeritreretina mikasay anatin'ny calendrier ny seni amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana May ho avy manerana ny Madagasikara ny circonscription électorale misy 120 districts dia manerana ireo circonscription électorale ireo zany satria araka ny volan'Andriamantoa teo tsy ho afaka hiakatra eto daholo ireo candidat rehetra izay tsy manana indrindrindrindra vovonana tahaka ireo efa voalaza teo aloha. Ny ezahany no miaraka mifametana ny mametolotana ny fanatanterahana ity fampiofanana mpampiofana formateur des délégués de vote zany hoe tsy le délégué de vote ny bureau anatin'ny bureau de vote rehetra koa fa formateur de formateur no faniseny solotena ireo les partis les candidat ireo. Ny takiny amin'ny amelarana misimisy kokoa io fampiofanana ho an'ireo olonandrafitra ny bureau mpifidianana avy amin'ny vovonana firaisankina. Fa ny fandatahana mihitsy zany hoe mba tsy fanarafitra ny fandraika tsara mihitsy amin'ilay formation dia natao ho an'ilay membre ny bureau électoral le formation satria ny zavatra olana mitsara dia nivon'ireo bureau de vote reny matetika dia tsy ny fahafantarana ny tsirairay na zany dia membre bureau électoral na zany dia ny délégué de candidat ny tokony andraikitra tsirairay zany izay sahany mandritra ny andro ny fifidianana io. Ka zay zany tena hoe mba tsy nafaranariana mihitsy zay mba hampifandritra tsara satria tanjotsika dia hoe iseny ny filaminana handehanana ny fifidianana izotra araka ny tokony ho izy. Tsy voaresaka kosa tamin'ity androany ity ny tena zava-dehibe nandraisan'ny solotena n'ireo vovonana dia ny momba ny fampielezan-kevitra kanefa voasoratra mazava tao anatin'ny ladinika araka izay voarakitry ny taratasy fampiatsona. Dia zavatra tsikaritra fotsiny dia raha nahazo convocation zahay dia tatin'ny convocation dia milaza hoe resana amin'ny lafin'ny fampielezan-kevitra nefa moa tsy niresana zay zavatra androany anisan'ny natsidiky ny namana zay mivorotao androany zay tsy fandinina zay lany dinika izay fa dia fanaratoa fa dia atao amin'ny alakamisy ny fampiresana an'izay zay lay dinika dikan'izay zany dia hoe ny afapo ve ny tena afapo dia tsy tena afapo foana amin'ny zavatra rehetra fa ny zahana fotsiny hoe zay dia izy aloha ny dingana voalohany androany dia mbola isy feonanay amin'ny alakamisy hiditra lalindalina koa zay amin'ny lafiny tena fifidianana indrindra amin'ny lafiny fampielezan-kevitra zay hita fa misy zavatra tsy mety ihany tsikaritra amin'izao fotoana izao. Mbola hitoy amin'ny alakamisy ho avy izao ity fionana ity ka ireo solotena ny vovonana ihany no andray anjara amin'izany.
Rampitso no amantarana anisan'ireo birao fandatsaham-bato manerana ny nosy sy nisan'ny mpifidy manerana ny Madagasikara. Ampafantarina Rampitso ihany koa ny fizotry ny fanisana ny mpifidy nandritra ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana natao teto Madagasikara efa azo alaina eny amin'ny fokontany kosa ny kara-pifidianana ho an'izay mbola tsy nakany azy hoy ny filohan'ny seny Androany. Fanadiadiana. Ifarana tanteraka Rampitso 2010 ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Rampitso ariva araka izany no fantatra ireo antotany sa rehetra ampiasaina amin'ny fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara, indrindra fa ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ataony 2020 Mey ho avy zao. Manoloan'izany dia miantso ny solotenan'ireo kandida anatrika ny fikirakirana ireo antotanisa mirakitra nisan'ny mpifidy manerana nosy ny seny. Dia fampalaza teo zany dia misy ny pression natao taoriany traitement taoriany réclamation moa zany tafi'ny héritage provisoire dia misy traitement natao moa zany. Dia efa vita moa zany pression zay dia efa vonona ny liste anaovana ny héritage io efa vonona ny voany dia mampiremanitra ny onivony 120 district zany ny onivony 120 sede manerana ny district. Dia momba zay moa dia ny tapakandro maraina zany no nivony sede au niveau 120 district no atao zay héritage zay. Zay ny tanandreo dia mampiremanitra no misy tenany candidat sy ny satria sur place any no zay projet. Rampitso amin'ny valatra amin'ny folo moa zany nanaovana zareo zay zavatra zay. Dia rehefa vita ny au niveau ny district moa zany dia consolidena aty au niveau national moa zay anaovana registre national dia zay fa zay misy le président teo Rampitso amin'ny telo zany no entanina koa tsika solitenany candidat anatrika an'izay héritage au niveau national zay. Dia arakan'izay moa zany dia satria raha hitatsika agny ny liste emplacement bureau de vote zay publiena sitweb juste ny liste emplacement no mipetraka agny. Izany hoe le bureau de vote le 28124 bureau de vote fa tsy misy nombre bureau de vote par électeur satria nombre dia rapide sika vao manao ny héritage. Dia rapide zany sika vao manana nombre fixe ny électeur par bureau de vote dia après ny héritage io zany dia hosoloana ataona un jour le site web ho ataona ny liste emplacement bureau de vote miaraka amin'ny nombre électeur par bureau de vote. Tsy miandry ny fivoahany isa mifidy ofisialy ny kara-pifidianana. Efa azo alaina ny anivon'ny fokontany zany ho an'ireo izay mbola tsy naka ny kara-pifidianana hoy ny filohany seny. Ny famahanana tanteraka ny listin'ny mpifidy moa dia ataontsika Rampitso izy iny. Misy ny famaranana ny anivon'ny district dia ny registre électoral moa zany dia atao ny Rampitso après-midi ety anivon'ny seny Foibe. Dia raha ohatra ka carte électorale tsy ahitana olana le izy dia efa azo atao ny fizarana dia mitohy zany ny fizarana ny carte d'électeur zany na dia efa vita ny famahanana ny liste zay ataontsika Rampitso. Pejiny raharam-pirenena izay mitsabaka loatra amin'ny raharantsika malagasy ny vondrona Européenne. Tsy mety pisy fiantraikany amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny vondrona Européenne. Ny fangatana fanoloana ny Isabelle Delattre mahasovo ny vondrona Européenne eto amintsika hoy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy omaly rehefa naneho ny heviny momba ny fangatana ny fanjakana malagasy ny fanoloana ny tia maso ivovahiny ity rehefa nitsikera ny tsy fahombiazana rahapitantanana na tiana nefa na tsy tiana hoirivo rakoto vao filoham-panjakana teo aloha dia tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fiaina teo karena eto amintsika ny fihetsiky ny mpitondra fanadiadiana eo amin'ny sariny mbola afa-tsara. Tsy maintsy isy fiantraikana eto Madagasikara na dia miezaka manasarotsarina azy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy manoloana ny fangatany mpitondra malagasy ny anoloana ny Isabelle Delattre mahasoivon'ny vondrona Européenne eto Madagasikara hoy rakoto vaorivo filoham-panjakana teo aloha. Tsy aivona fa taorian'ireo fanontaniana namotsipotsirany tsy mahasoivo Européenne momba ny faratsindalana eto amintsika ny tsy fankasitrahana ny lalàn'ny famosirana ho an'izay tratranan'olana sy ny fitantanana tsy mahomby amin'ny ankapobeny no nivoaka ny resaka fangatahana fanesorana azy eto Madagasikara. Iray volana mahery taoriana andehanan'io resaka fangatahany filoham-pirenena malagasy fanesorana ny Isabelle Delattre amin'ny toerana io vao nivoaka tamin'ny fangina ny fanjakana malagasy ary nilaza fa tsy misy fiantraikany amin'ny fifandraisan'ny vondrona Européenne sy ny fanjakana malagasy io fangatahana io. Filazana izay tsy mitombina hoy Rivo Rakotovao. Raha za amiko zara misy olo ohatran'ireny mahasamby teny ohatr'izany anie taloha teto ny ambassadeur-ny Allemagne teto tamin'izany fotoana zany tamin'izay nitolo mahitsy fiteniny ireny ary izy
fa raisinao hoe inona ary le lazain'ity olona ity marina ve lazain'ity olona ity fa isy fetraikany io satria mba heritreritra izy zava-marina neny lazain'ireo olon'ireo tsy nanentsika olona izy tsy nanentsika ina fa nilaza ny tsy fetezana de amin'ny fomba anaovany azy a mana mihitsy a raha mba ny traikefa zay ananana sy zay fomba fiarahana miasa amin'ireo mpamatsy volatsika ireo a fa isy fetraikany ihany reny satria isy ane rehefa mandroky ianao mialasa izy mandeha tsy mametraka olana am'zany izy fa tsy tao anaty amin'ny programme ny akory ny alany iny ambassadeur an'iny teto de na ny fomba ny endreny manaraka an'iny ny fomba iarahany amin'ny Madagasikara zany hoe inona ary zany ty Madagasikara ty fa sady mangataka fanampiana amitsika miankina amitsika amin'ny zavatra maro samihafa nefa eto anilany a tsy azo tenenina izy fa manaonao foana arita maso fekona mandeha ny zavatra mitranga eo zany manahirana hoe lasa zavatra communication politique a ohatrany hoe sanatriny zany fitenena mideradetaka fotsiny hoe ndroatsika amin'ny vazaha nefa ianao mpitondra zay ngamba tena maliko azy fantatrao tsara ny fetraika an'izany a eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona Union Européenne io indrindra vetina mandeha ny zava-misy a manahirana zay iarahanao miara-miasa aminy a no ny lazainy fa tsy niteny ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena izy a ka hoe ina moa nidirinareo am'zany fa nareo ne tsy mifanampy amin'io akory zavatra tsy azo atao zany fa de zay lazaiko hoe manao communication politique a mitrehaka tokoa ny be sy ny maro angamba ny mpanoana fitondrana hoe hitanao zany fanavazary roatsika fa rapitso iny a mety anahirana iaraha mahita sy miaina ny tsy fahombiazana raha-pitantanana ka nahatonga ny vondrona Eoropeanina na ny heviny mampigadra ary ahazona manaisitra amin'ny toerana ambony misy ny tena fahasahina milazany marina eto Madagasikara ho iatrany rivo rakotovao zay ny lazaiko hoe firmy impiry ny teny an'izany moa samy malagasy fa fanagadrana ane nahazo ny sasany fanenjehina ane ny azo ny sasany fandroana amin'ny asa zay nataona ane azo ny sasany miteny ny ambassadeur satria zavatra raha mahita amiko zany reny tokony raisiny amina kitsipo fotsiny fomba ny tenany azy hoe averikonay mandeha anazy ny azy a izy diplomaty fa raha nilazana hoe fitsabahana fotsiny reny a kiny zany ny ataotsika sady mangataka fanampiana avetsika no mieritreritra fa tsy anao an'izay zavatra ny rahana fanaiky naovana soni satria zany programme fer zany fanaovatsoni zany zany momba ny lalàna kinany zon'olombelona zany a fanaovatsoni zany ka andraikitry reny olony reny a no mampatsiahany zany rehefa hitany a fa tsy manaraka an'izany ianao eo am'izay zany ozy aho hoe vondrina Européenne vondrina firenena lehibe zany fito amby roapolo izy raha tsy diso am'izao fotoana zao de mieritreritra ve tsika fa tsy ametraka fanotain'olatra atsika izy hoe fa tena tsy fitiavana ve ny tenen'le olona tao lainga ve sa tsy fitiavana n'le firenena na mpitondra ve no resahany tao ka lasa hoe ianao midimiditra amin'ny raha anatiny nefa le fitantananao de mazava be zao a fa miiba potika le firenena ny fiandohany volana martsa lasa teo no nandefa ny taratasy fangatahana anolona ny Isabelle Delattre raha tsy ho masovoin'ny vondrona Eoropeanina eto Madagasikara intsony ny fanjakana malagasy rehefa ny teny tsy mety tamin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ny tenany taorin' izany ihany koa no nilazan'ny solotena ny sampandra raha ny firenena mikambana misana ny fampandrosoana na ny PNUD Natasha Van fa mbola tsy tamin'ny lalan'ny tena fampandrosoana marina i Madagasikara izany rehetra izany no manapirofo fa miaratsy ao mason'izao tontolo izao ny fanjakana malagasy noho ny tsy fahaizany mitantana amin'ny baribary makasika ny fahasalamana retimandooza mety azony olona rehetra ny lefakozatra na ny poliomelite virus antsoina hoe poliovirus mivelatra any amin'ny tsinaisy ny tenda no azona ity karazana retina izay mamelo ny sokajy taona rehetra ity ho any Madagasikara manokana dia niverina nirongatra indray ny polio nanomboka ny taona 2020 aretina tsy hita ho tsaboina ny polio saingy asoroana ka ny fanaovam-baksiny ireo zaza ihany no azona misoroka ny polio misy ny etsika fanaovam-baksiny adina amin'ny lefakozatra atao amin'izao fotoana izao raha nanango-baovao teny amin'ireo tompo-paitsaboana momba izany ireo mpanao gazetinay dia tsy nahita mangira nanambara eo tompon'andraikitra isan'ny tokony fa tsy afaka manome vaovao momba izany vaovao tokony ho fantatry ny rehetra nefa satria zaza malagasy ary indrindra fahasalamam-bahoaka no resaka eto fandresena Randriamiandro Soa Mathieu Princy
raha efa somary lefy nanomboka nirongatra ny lefakozatra na ny polio teto amintsika nanomboka ny taona 2024 tamin'ny taona 2024 ohatra atrangana lefakozatra miisa 720 no vao marina tranga 570 amin'ireo no voalaza fa tratry ny antsoina hoe paralysie flasque aigu akana ahitana olon-dehibe roa ny tratran'izany araka ny fanadinana tao dia mety azo ny sokajy taona rehetra ny aretina lefakozatra fa tsy araka ny hevitry ny maro hoe azaza latsaky ny 12 taona ihany no voan'izany otrika aretina mifindra amin'ny alalan'ny pitodora ny lelo ny loto toy ny diky sy ny rano maloto ny poliovirus izay mivelatra ao anaty tenda any anaty tsinay akamiteraka lefakozatra na ny poliomelita zava-doza ny fietraikany satria azahoana takaitra mandramaty ny polio aretina izay tsy azo tsaboana fa azo soroana toy ny voan'ny fahatapahany lalandrana ny AVC ny olona tratry ny lefakozatra stade final ary mety hampalemy sy ampikaikona ny vatana mandrakizay le olona ray zany le otrika aretina na polio androany dia andro vitsivitsy na farafatarany eo amin'ny telo herinandro ao dia retireto ny zavatra mety hisy eo mety eo tsy sinina mety tsisy trangana aretina mihitsy fa kosa mety hisy zavatra ohatra an'izao voalohany mafana le olona dia mararirary tedakely le olona dia mety mandola olona anankiray nidirany dia mety mararirary ny kibony dia mety mivalana zay zany ny phase d'incubation phase d'invasion pré-paralytique mbola tsy malemy le olona phase d'invasion pré-paralytique tsy eo amin'ny polio amin'io ohatran'ny ahoana 2 ora na 2 ora ao arinan'ilay teo dia reto ny zavatra tapitapoka be mamay be le olona 7 degré na 7 degré eo dia marary daholo ny vanitolan'le olona dia marary ny lamosin'ilay olona marary ny vanitolan'ilay olona iny dia manarak'izay lasa tsy mahina-kany valana izy na manao constipation ao amin'ny stady anankiray farany zay efa hitantsika reny dia ny antsoina hoe phase paralytique iny amin'izay fa misy malemy amin'izay ilay amin'ny tenan'le olona dia ao nen'le olona le tsy malala dia AVC zay foana le diso tonga any amin'le malemy ara le olona dia inona ny zavatra miseho amin'ilay olona reto miseho le zavatra teo tapitapoka be zany izy tonga dia hoe lasa malemy tapoka dia manarak'izay iny tsy izy roa no vo fa ny anankiray ihany dia maninona ilay izy lasa malemilemy fitranga amin'ny efa any amin'ny stade faran'ny polio zay tadiofa raha tsy voatsabo polio mety mamony tapoka prévention zany fisorohana mba tsy ho tonga any amin'izay satria polio fisorohana zany tsy mandrory eny an-dalana eny tsy mandreoka eny an-dalana eny tsy manisy ndelo eny an-dalana eny mila misasatanana tsara tadiofa mifindra amin'ny alalan'ny aliment e osue zany hoe rano sy sakafo nisy an'ilay virus ny poliomelite noho izany fisorohana an'izay tsy mila mahany va olana tsara indrindra amin'ny polio dia mifanajana an'izay zavatra rehetrarehetra ary indrindra dia ny fanaovana vaksiny arety mandoza ny lefakozatra ary tsy azo tsinotsiniavina ny fanaovana vaksiny ho fisorohana izany akoatra ny vaksiny dia eo koa ny fitandrona ny vahadiovana maro amin'ireo ray aman-dreny no resy lahatra amin'ny fanaovam-vaksiny polio ny zanany ho fiarovana amin'ny aretina lefakozatra vaksiny ilaina foana satria arahana koa fahasalaman'ny ankizy dia mahasalamany ankizy iso heritaona sy 3 volana dia ny anankiray 7 volana dia mazoto foana manao vaksiny satria raha marary ary le zanaka dia tsapaka hoe maivamaivana le aretina zany resin'le vaksiny zany manampy betsaka amin'le aretina anantona ny tompo-pahasalamana indrindraindrindra raha misy tsy tsaratsara sy tsy azoazo anisan'ny sakana lehibe amin'ny fisorohana ny lefakozatra ny tsy fampiany fotodrafitra saiombonana toy ny lavapiringa indrindra ihany koa ny fahatapahan-drano lavareny iainana eto amin'ny firenena io ihany koa ireo sakatsakana samihafa toy ny izay niatra tamin'ny mpanao gazety androany nanomboka androany tokoa mantsy ny fanatanteraina ny hetsika fanaovam-baksiny fahobe isorohana ny polio ary aharitra hatramin'izao mahoavy izao izany manerana ny nosy tsy nisy nazo nandray na nanome fanampim-bavao momba ity hetsika ity ireo tompom-pitsaboana no tsy diana satria voarara ho an'ireo tompon'andraikitra eny amin'ireny toeram-pitsaboana ireny ny famoaham-bavao amin'ny mpanao gazety raha ny fanazavana fahasalamam-bahoaka nefa no resahany eto ary mahakasika ireo zaza malagasy latsaky ny 12 taona Vavao ny fanatanjahantena kianja tsy manaraka ny fenitra
na ny bozaka na ny toerana fisoloana ireo ateletan-kanjo na universitaire tery loatra mila fanalebiazana ny resaka fandrindrana ny filaminana sy ny fitandrona ny ain'ireo mpijery ny zava-doza aneseho ny 5 aogositra 2024 namizana ain'olona ampolony santonana amin'ireo antony andavany kafa ny homologation ny tikanja nandaniana vola 7.70 tapitrisa dollara izay volany indraminy raha ny fanazavany taratasy dia tsy mahafeno fepetra-takiana azona mandray lalao iray sampirenena ikanja ny barety sy mamasina isan'izany andro fahatelo sy faefatra tafiditra ao anatin'ny fifantsanana iadina ny amboara maneran-tany aty Afrika tsy nahafapony kafa ireo asa fanamboarana vonjimaika na dia teo aza ny filazan'ny fanjakana fa vita ireo fanatsarana ho takiany kafa avokany tsy maintsy mifandraraha amin'ny any ivelany federasiona malagasy misana ny baolina kitra azona kianja na tanteran'ireo lalao ifandonany bary amin'ny ekipany Comores sy ny Aigle du Mali amin'ny 7 sy 12 jona ho avy izao mety any Pretoria any Afrika Atsimo na amin'ny nosy Maurice no anaovan'ireo lalao ireo araka ny vaovao androany kosa no fimpitoana farany tokony nandefasany FMF ny anarany kianja anaovana ireo lalao ireo raha ny vaovao hatrany. Maresaka avy any ivelany nitsidika tampoka ny Ukraine ny sekretera-panjakana Amerikana Antony Blinken fitsidihana diplomatika ity nataony androany maraina tany Ukraine ity manoloana ny ady any antoerana fanadiadiana. Tonga tao andreny vohitra Ukraine ny sekretera-panjakana Amerikana androany maraina eo amin'ny filoha Volodymyr Zelensky sy ireo manam-pahefana ambony Ukraine i Antony Blinken. Fihaonana diplomatika natongavany Antony Blinken natao Kiev raha ny vaovao. Nambarany fa manohana ny Ukraine États-Unis amin'ny ady ataony amin'ny Russie izay miha mahery vaika. Iray volana tao aorian'ny fankatoavan'ny Kongresy Amerikana ity fitsidihana ity dia tonga ny fanampona omena ny Ukraine $10 miliara izany fanampiana izany ka ny ankamaroany dia hamelona ny fitaovam-piadiana sy ny fiarovana anabakabaka izay maro ny simba. Fanitety komina marto amin'ny distrika Anambohidratrimo androany ny filoha Ravalomanana Marika niaraka tamin'ireo kandida firaisakina any antoerana. Hoarantsika eo ihany mahakasika izay vaovao izay rehefa vonina ny sary fandeha ho any Ankazobe isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ny kandida ny firaisankina larana fahatelo anatin'ny bileta tokana ao amin'ny distrika Ankazobe irery ihany no azon'ireo mponina antoka fa hitondra ireo etaetan'izy ireo ka hiady izany eny anivon'ny anteny Pirenena raha ny fanadiadiana. Matsiaro ny fitondrana Ravalomanana ihany koa ireo mponina hoy ny kandida ny firaisankina ao antoerana ka tsy maintsy averina izany azona manatsara ny fiainam-bahoaka hoy ny kandida pasteur Mamtina Ravelona Nosy. Asinandria Malala sy Mano Randria Malala. Midina ifotony mampafantatra sady manentana ny olona ifidy ny kandida ny firaisankina larana fahatelo amin'ny bileta tokana ny ekipa ny firaisankina ao Ankazobe. Ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra raha teo isika izao. Mahatsiaro ny mponina Ankazobe fa tamin'ny fitondrana Ravalomanana dia tena lamina ny olona tsy natory atsah zany ary betsaka amin'ny fampandrosoana vita dia noho izay zany dia miray feo ny vahoaka fa aleo averina ny fitondrana mahavita zavatra, ny fitondrana mampandroso ary tafiditra amin'izany ty fifidianana député ty satria amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity no ametrahana député maro anisa izay ny tanjona mba hahafahana mametraka mpanatanteraka izay eken'ny vahoaka sy hampandroso ny vahoaka. Raha miresaka Anakazobe fotsiny tsika dia efa nanjaka teto ny kidnapping, nanjaka teto ny alatromby rehetrarehetra dia izany rehetrarehetra izany dia anisan'ny mampahantra ary dia mahatsiaro zany zao fa tena kamboto ny vahoaka dia zany no tadidy ary ny faharoa dia zao tadidy foana reny le kit scolaire ny trano izay tsara tarehy ho an'ny fahasalamana ho an'ny sekoly sy ny sisa dia reny zany zao ny fahasalamana dia tena mijala ny vahoaka rehefa manatona tobi-pahasalamana lafo ny fanafody betsaka ny maty. Faharoa eo koa ny sekoly betsaka ny tsy mampianatra ny zanany tsony noho ny tsy fandriam-pahalemana miala any amin'ny toerana lavitra any ny mpampianatra. Natolotry ny TQ Madagasikara
iray amin'ireo antoky eo anivony vovonana firaisankina ny pastora Mamitiana ho an'ny distrika Anankazobe. Tsy misy afa-tsy ny firaisankina irery ihany no afaka mamerina ny fiainam-bahoaka amin'ny laoniny ho hiatrany ny fanazavana. Tsy misy afa-tsy ny lalana laharana fahatelo amin'ny firaisankina eto amin'ny distrika Anankazobe ity ihany no vahaolana ho amin'izany. Manaraka an'izay moa ny lafiny ara-politika zany raha miresaka kely ara-politika isika dia tena misy ny tsindry eto Ankazobe amin'izao fotoana ataon'ireo olona sasatsasany na amin'ireo fonctionnaire zany na amin'ireo tompon'andraikitra eny atoerana. Zany nefa tsy mampiravoravo tanana n'ireo fonctionnaire ireo fa hita mihitsy hoe manana ny safidin'ireo olona ireo tsy azo baikoin'ireo. Dia misy ihany nefa voatarika ao anatin'izany iny moa sonjo ray lohasatsy lozan'izay marara fa ny ankamaroany dia tena miaino ny feo amin'ny fieritreretany ary maro no miresaka aminay hoe zay dia asa le izy fikaramana dia teo izay atao amin'izay andraisana fanapa-kevitra amin'ny fifidianana. Mametraka ny ho avin'ny distrika Anankazobe sy ny mponina ao aminy eo am-pelantanana ny firaisankina ny mponina aty an-toerana. Sitraka ny kandida pasteur Mamitiana mba nilatsaka mba nahatsapa ny fiainam-bahoaka ny fahoriam-bahoaka any ambanivohitra izay miara-miasa amin'ny président Marc Ravalomanana. Tamin'ny andro teo aloha izay miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana dia tsy nisy mihitsy angambany izany hoe fiembenana hoe ny olona indray no any an-tsaha fa ny omby ny any an-trano raha tsy tamity fitondrana Rajoelina ity. Eny tsy hoe manaratsy ny fitondran'ny président Rajoelina fa nahatsara fangirifirina kosa noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fahaiza-miasa tao anatin'ny fitondrana nataony satria be ny zavatra tsy nety rehetrarehetra zany hatramin'ny kely indrindra hatrany amin'ny fampianarana na ny lalana na ny fiainam-bahoaka dia ny korotana aby dia makasitraka zany ary makatelona ny solombavam-bahoaka kandida numéro 3 pasteur Mamitiana mba engany ianao hotody hatramin'ny farany ary olany somatsara. I pasteur Mamitiana io zany atao solombavam-bahoaka eto amintsika eto Ankazobe fa dia izy navita soa teto district Ankazobe ity tao anatin'ny fitondrana dia navita soa ary tena betsaka ny zavatra vitany isaka commune teto anatin'ny district fa dia numéro 3 no atsika rehetra. Fidioary ny lalana fahatelo ao amin'ny distrika Anankazobe. Fa mitohy kosa ny fanentanana ny olona hifidy ataon'ny kandida ny firaisankina ao amin'ny boriboritany fahadimy fetrara lambozafy milolona sy ny piray lisitra aminy. Miantso ny olona tsy anaiky hofitany izao fitondrana izao itsony ihany koa izy ireo raha ny vaovao. Ambisina vila katikatana eo fa izay azony amin'ny tenina izay fidio firina numero zay tsy adinona tsy amitakana. Tsy asanay solombavam-bahoaka ny asa sosialy saingy mahonena ny mahita ny vahoaka malagasy sahirana ka voatery mandray andraikitra izay hoy ny kandida hatolotry ny firaisankina amin'ny boriboritany fahenina andro any. Rasa fanamboarana lalankely no natao teo aloha teo dia ny fanampiana ireo sahirana indray no tontosaina andro any. Tsy hiandrasana fanjakana efa tsy ahitam-baolana ny fiainam-bahoaka saingy ho faranantsika amin'ny sivy amby roapolo Mey ho avy izao ny zava-misy izao hoy ny fanazavany. Mitatitra amintsika izay vaovao izay Germain Nomenjanary nandrindra ny sary kosa Taiziniana. Ambatolampy avaratanany amboivay ampefilo ary atsararay ireo no toerana notsidia ny kandida mitondra ny laharana fahenina ao amin'ny boriboritany fahenina Totosoa Andriamampandry androany nanohizana ny fampelezan-kevitra nandritra ny fitsidiana sy ny fampiresany ohatra kaiky ity fianakaviana iray izay mitaiza zazakambana ity manona izany dia nanao tantsoroka ho fanampiana azy ireo ny kandida Totosoa Andriamampandry tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy hoy ny fanazavany. Herinandro moa zay any fampielezan-kevitra tena moa zany dia efa mikasokasoka amin'ny vahoaka hatrany
ary miaraka amin'ny vahoaka tsy tapaka na andro na toandro na alina na fifaliana io a na fahoriana io a na tsay io na tanàna ary mampiavaka atsika dia le fidirana fotony matetika miaraka amin'ny vahoaka ary tena fahatarany olona tena moa zany dia totosoa ndre mampandro zany a dia raha misy olona ka sahirana amin'ny fivelomana sahirana amin'ny tsy fahasalamana sahirana amin'ny fitadiavanasa dia manampy ny tena koa zay tratra ho an'ny olona anatina ankonany reny a na olona tsiraray avy hitatsika androany zao a betsaka ny olona narary androany a betsaka ny olona tsy miakanina hitatsika fa tena natohana fo mihitsy a hitatsika teo angamba reny a hoe zazakambana roa taona tsy miasa ny reniny a tsy mihinakanina reo zaza reo a tsy misy pia tsy mba nisy tompona ndraikitra nijery na iza dia ny tenako zany nandray tanana an'izay zazakambana roa taona zay zany a eo ihany koa zany a reny olona raha misy akaratsiana dia eo foana ny tenako a manampy manohana na ara-bola io a na ara-pitaovana io a akoatr'izay moa zany a dia eo koa ny tatsaha zay mbola maro risa ty iambo manarina dia mijoboka ny tambaro mihitsy ny tena manampy reny tatsaha maro isan-karazany reny zany tena ao anatin'izay a rehetra izay koa dia zay herinandro zany dia manga ny lanitra faly ny vahoaka ary totorepika zany a ny vahoaka mandray anay a any azony nambara dia ho podro zany ambo manarina amty a tsisy resaka satria fatatsika fa na vahoaka izy io na izy na ny amiko lafiny io na amiko lafininina na finoana izy io na finoana izy zany a dia efa manohana ny tenanay daholy a ny ankinany koa moa dia fatatsika fa miady akarona dia resy lahatra ny olona hoe zany ny olona manakaiky vahoaka fa tsy propagandy zay vao tonga miazakazaka hoe ty aho zao aho anao an'izao aho anao an'izao ary tsara am'izay tsy hita ny sasany fiampiresan-kevitra zany vao hoe mamantatra ny tenany sy mba hoe mitondra kely zavatra ho an'ny vahoaka ny vahoaka no hitsarany zava-bita teto ambomanariny ary isorana atrandy ny fatokisana mbola hita amin'ny vahoaka ny ambomanariny izay tonga maro atrandy isaky ny toerana anovako fampielezan-kevitra ho iatrany ny fanazavany tsy hisalasalana ny podro saingy mbola hitakina firaisan-kina atrany ny ady amin'ny alabato amin'io fifidiarana io fanamoaka fanambarana ny fivondronam-beny évêque manoloana ny zava-misy lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao toy izao indrindra ny makasika izay fanambarana izay milaza miara-mahity izay raha mbola mamerina indray fa mitombo ireo olona vitsy anisa miondana vola sy arena tsy fantam-piaviana mitombo toy izany ihany koa ireo maro anisa milentika hatrany ao anatin'ny fahantrana lalina mirimirimy tokoa ny vitangany vidim-piainana mbola maro ireo rafitra anjakany tsy fandripalemana miapotika hatrany ary tsy misy fanamboarana ireo lalam-pirenena maro mitoy ny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena na fitrandrana zany na ny fanondranana tsy misy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fifampiainona baranay ny famokarana sy ny fivarotana ary fidorohana zava-mahadomelona ny olona ny jirama moa dia toa arakaraka ireo fitaraina nataon'ny vahoaka sy ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ny vomaika mampitsoka azy amafisina hatrany fa ny kolokolo no anisany antony voalohany mampahatra ny Madagasikara ho ity fanambarana ity miamahazo vahana hatrany anefa ity aretina ity eto amintsika manomboka any amin'ny ambaratonga mpitondrana akaiky ny vahoaka indrindra izany ary tonga hatrany amin'ny ambaratonga ambony matetika no misy olona ambony sy mpanambola tsy azo ivalozana mibaiko azy ireo saika nisy ampiainana rehetra mihitsy no tafiditry ny kolikoly sy gejainy mafy eny fa na dia eo amin'ny eglizy aza najoro daholo ireo rafitra miady amin'ny kolikoly asa nefa nanatao aniza izany to tsy misy zavatra vita raha tsy mandalo kolikoly na tsolotra tako natanteraka ny lalàna eo anatrehany ary ireo te hitsipaka sy hanohitra izany dia hiarany itsindry ny fampitahorana ny fisamborana ny famoronana antony anenjehana azy atahorana ho tonga hatramin'ny fifonan'ny ainy mihitsy aza mampiraviravy tanana ny tsara sitrapo izany hoy ny fanazavana vokatra izany dia mahazo vahana ny tsy fanaran-dalàna nefa dradradradraina ny hoe tany tan-dalàna
sakana iray lehibe amin'ny fampandrosoana ihany koa ny tsy fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mivangongo any amin'ny foibe ny fakana finiavana sy ny fametrahana ny tetikasa sy laminasa any ka manjary mpiandry baiko sy fandaminana fotsiny any fotony izany no anisan'ny miteraka ny toetsaina miandrandra fitondrana mandrakariva na dia adidy tokony ho vitany any toerana aza ny fifampianoana rahateo moa tsy misy na dia zavatra marina sy mahasoa no ambaran'izay miteny indrindra raha voasikajo mpanohitra na tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra izy ireo tsy ahasoa ny firenena mihitsy ny fifampieverana ho fahavalo manampy amin'izany ihany koa ny tsy fisian'ny dra fipampivoarana mazava sy mijery izay laharam-pamehana ho an'ny vahoaka maro ireo fotodrafitrasa ajoro no tsy mamaly ny tena filana maika na tokony atao any ambanivohitra mbola tsy misy an'izany mihitsy ny tena maika ho an'ny vahoaka dia ny hohaniny sy ny tafiny ny fianaran-janany ny fahafahany miay ny fahasalamany ny jiro sy rano hosotrony ny fahitany asa ivelomana ireo no andrasany ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pamehana tokony ho efa fantatry ny mpitondra izany fa ny drafitra sy ny tetika entina miasa no tsy misy mila mpitondra mahalala sy manaiky ho baiko ny filan'ny vahoaka araka ny laharam-pamehana i Madagasikara tsy amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ihany no isehoana sy anaovana resaka momba izany fa mandritra ny fotoam-pitondrana adivarotra mitohy sy mivaivay ny momba ny tontolo iainana tsy maintsy hanao azy ho laharam-pamehana ny vahoaka sy ny mpitondra everina afa fotoana ihany koa izao hanazavana ny hevitry ny eglizy katolika momba ny toe-javatra roa izay mampametra-panontaniana ny maro hatramin'izao dia ny lalàna momba ny famosirana ireo mpanolana sy ny fampisindrihana ny fandrindram-piterahana eto amintsika momba ny lalàna manasazy ireo nanao fanolanana amin'ny alalan'ny famosirana ekena faheloka be vava ny fanolanana na ny fanararotana amin'ny endriny hafa ary manameloka tanteraka izany ny eglizy miompo-po sy mankahery ireo niara-ny fanolanana ary mitaky ny fiahina manokana n'ireo voolana raha ny lalàna efa nisy anefa no nampiarina aradrariny sy tovizany rehetra ka nanasaziny ireo nanao eloko dia tsy ho tonga amin'ity lalàna hafahafa ity isika na ny fampianarany eglizy na ny fanambarana ny zon'olombelona na ny lalàna misy eto Madagasikara dia miray feo manambara fa manohitra amin'ny asina mahaolona ny fambijaliana ampiasaina herisetra masina ny vatan'olombelona ny mahasa tanan'Andriamanitra azy ary rehefa navotany Kristy ka tsy misy manampahefana aminy na dia ny lalàna aza fa araka ny efa nolazaina tamin'itsika teo dia komina miisa 5 no noteteziny kandida tolotry ny firaisan-kina ao amin'ny distrika Anambohitra Atrimo androany atazana nandritra ity fotoana ity avokoa ireo mpikatroka rehetra mandrafitra ny antoko ao anatin'ny vovonana dia ny tiako i Madagasikara ny prositeny ny hery vaovao ny Madagasikara ny tsara tafiny ary ny antoko politika madio Germaine Omejanahary Andry Rakotomalala dia be niainga teto Andranoro no nanomboany kandida atolotry ny firaisan-kina ao amin'ny distrika Anambohitra Atrimo ny fampelezan-keviny androany namakivaky ny tanànana Ambohibon Antehiroka ary ny azo any Ivato ny filoam-piaraha-mitantana Marc Ravalomanana no nitarika any Diatongotra taoriany Diatongotra dia niazo ny komina Ivato avetrany sy ny filoam-piaraha-mitantana ny vondrona firaisan-kina sy ny kandida candidat député izay tarisiny Andriamatoma amin'ny Ravenirimo any Monsieur Faniry
amin'ny MBS ifidy ny candidat larana fahatelo. safidy roa andry no tsy maintsy ho ataony malagasy na amarana na amarana na aloha izao fijaliana izao. raha te amarana dia ny kandida atolotry ny firaisankina no vahaolana amin'izany hoy ny mpitondra-teny ny vondrona firaisankina paraina Auguste. mbola tianareo itoy ve le rano sy misy? tianareo itoy ve ny délestage? tianareo itoy ve vikim-piainana miakatra? sy ny sisa ny fianarany zaza maro zaza sy mianatry satria sy voalohany ray aman-dreny ny sara-pampianarana. ka raha tianareo zay zavatra zay, raha sy tianareo sony zay, fidio ny député ny Firaisankina numéro 3. ilainy e mana député maro nefa ilaigny koa le ataosika qualité le député voninkiady fa so elany de mangigny eo. sy maintsy esika mafy daholo io député sikanio ka sy maintsy zay zavatra lalana agnovagnany ty magnategna raha maro aminay anareo fa zay kosa zany magnategna anareo miaso anareo ale andasabato. Any amintsika ny safidy hoy ny candidat mitondra larana fahatelo izay atolotry ny firaisankina ao amin'ny district any Ambohidratrimo. tsy maintsy arovantsika ny safidy amin'ny tindray mitoraka ity. politika lavitra be ho amin'ny fanovana makany amin'ny tsara lavitra ho amin'ny firenena no tanjotsika. hoy Andriamatoa Filoty aho hoe rehefa tsy mety de mila soloiny mila ovana. vonona ho amin'izany tsika Ambohidratrimo vonona ho amin'izany tsika Ivato indrindra ary mirona maka amin'izany tsika. ny tanjotsika dia izao alaitsika amin'ny alalan'ny fahazona amin'ny maro anisa aty fotony ny fitondrana ary avy amin'izay no akatsika ny fahefana rehetra hatrany amin'ny fara-tampony rehefa avy eo. tsy ampintsony ny filazana ny zavamisy eo amin'ny Aino Manjery. noho izany fanapahan-kevitra niraisina ny firotsahana ho kandida ho solom-bavambahoaka mba anao lalàna hoy kosa ny lisitra faharoa faniry Razafy Manantany. navataranareo tao anatin'ny efataona dia nilaza ny zavatra tsy mety teto amin'ny firenena nataon'ny fitondrana. ny tenin'ny vaovao rehetra fitonga amin'ny fotoana tsy maintsy mandray andraikitra dia kandida amin'izao fotoan'izao safidy tsy ampitsona no miala anaty micro aleo irotsaka tsy azitsika hanova iaraka amin'ny vahoaka iaraka amin'ny firaisankina. taratra teto ny firaisankina ho an'ireo antoko mivondrona ao anatin'ny vondrona politika ity. izy ireo izay nanamafy fa vonina ny ampandany ireo kandida atolotry ny vondrona firaisankina. isan'izany ny antoko SVM sy ny porositeny. Mamra Benilina ao anatin'ny firaisankina dia eta manentana antsika vehivavy rehetrarehetra mba hifidy ny kandida numéro 3 mba hipôdrotsika eto Ambohidratrimo satria antsika vehivavy no mafantatra ny anaty volanitsika. izy avy tsy mikaikay amin'izao fiainana izao indrindra amin'ity vidiny vary vidiny rano sy ny jiro izay tapatapaka isan'andro. noho izany tsika manentana antsika ny district ny Ambohidratrimo mba hifidy ny kandida numéro 3 Mamra Benilina. ataontsika podro io podroa ivady numéro 4 viditsika eto ataontsika podro ihany koa io izy izay HVM manorana ary ampandany tanteraka ny numéro 3 ho an'ny eto amin'ny faritra Ivato. makasitraka tompoko lahy ary manentana antsika hifidy hatrany. sotra tompoko iankinany aim-bahoaka ny fifidianana ho solom-bavam-bahoaka. noho izany tsy tokony anao antsirambina amin'ny safidy ny malagasy. ireo kandida ny firaisankina no kandida tena vonina iado any tombotsoan'ny vahoaka malagasy. andray anjara amin'ny fifidianan'io isika satria mila fiovana ny vahoaka malagasy hoy ny Flo Marc Ravalomanana. dia ny kandida député Mamra Benilina izy no kandida tapa-kevitra ny firaisankina fa ho atolotry ary natolotry ny timina izy
dia manaraka azy kakeo le mpanao gazety zay faniry fa izahay iona aminareo mialohan'izao fividanana amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana may ho avy zao satria ho avy le fividanana député dia atao izay mahamaro isatsika dia afaka manova ny fitondranotsika aza mieritreritrareo fa fantanao sainareo nareo mijery areo hoe fanahoantsika ny tsinandray tamin'ny fahaenina amby folo volana novambra ary amty ahonana indray dia azavaiko aminao le izy satria le ole ifanina za mihitsy ny ifaninana aminy tsy manana zom-pirenena malagasy tsy mety zany reto député reto zay ty akaiky voaka ty manana zom-pirenena manaraka tsara lalam-panorenana zay ny antony alohany andraisana miasan'ny filohan'ny république dia manao finianana izy milaza hoe anaja tony andrak'andriamaso lalam-panorenana ka rehefa tsy manaja anina dia tsy zany tsy mety zany manjary mampianadratsa sasany ho tonga daholo reo vazasy karana sy soloa reo lozy azonareo dia zay tsy maintsy tanovana tsara ny lalam-panorenana io ary tsy manaiky ny vokatra nyvanina tamin'iny keo tsika tsika manana kandida raika amin'ny zato totaly izy reto zao manera raika amin'ny zato zay na teo fasikiny fa district misy atsika 5 district fa ny kandida zay inona tonga hoe atatsika raha ino tokotokana tsy mahazo avo ary ny azo tokana tsy mahala mitabetsy ranony mambo ary isika zao natao hoe akangamaro tsy vakany loatontsika anovitsika tena anova raha izao fiaina mahazo vaovao tsy isola anankiray tsy mikaikaiky hoe mijaly fadiranova anjadiny ny fahoriny tsy hiditan'olombelo na tokotsika ray fa tsy maintsy kahiny avy teto ivato dia niazo any mahitsy avetrandry ny filomarika Ravalomanana sy ny kandida nijanona kely ny jeritsena rehefa nandalo teto talata maty niala teto talata maty dia nitoy teny Ambohidratrimo ny dia sahirana mafy anefa ireto rolana nosika kalesy nitondra entana mavesatra ka avy hatrany dia nanampina nosika izany ny filomarika Ravalomanana nitoy teny mahitsy ny dian'ny filomarika Ravalomanana sy ny délégation vahoaka nontsena azy ireo teto amin'ny fiatsonana ny taxi brosy nazava ny afatry ny filomarika Ravalomanana teto allo ahoana voaka mahitsy salama tsara daholy eno tsara fa iteny date ho avy ny fividianana amin'ny fahasivy amby roapolo volana may ho avy zao fividianana zay ho député mitandrotsika dia any maro isa député any amin'ny parlemanta eny Tsimbazaza ny asan'ny député dia zao telo ihany eno tsara ny député dia manao ny lalàna momba nyreto zavatra reto voalohany indrindra izy zany ny manao volavolan-dalàna amin'ny teti-bolam-panjakana izy laza hoe zao vola menany mahitsy zao menany districtny mahitsy ty tsy maintsy ataotsika zao ty dia izy miaro an'izay zay fa tonga hoe tsy maintsy hiasy reo faharoa tsy maintsy izy kio mitondra an'izay volavolan-dalàna zay ho lanina hoe lanio ara afy ty tena ilainay ary fahatelo farany manao tatitra amin'ny vahoaka izy ka rehefa tsy manao tatitra izy fa lany ihany fotiny hoe tsy vita ny lalana tsy anjarany manao lalana fa anjarany mampilaza hoe amboariny lalana makany aminay azonao ve zany za tamin'ny nitondra teo tsy nahaka zany député zany député fotsiny milaza hoe ty lalana ty tokony lanina aloha dia tsy lany ny lalana raha tsy maro anisy zay ny mahatonga ny hoe maro anisy hitako dao nareo mijery hoe onary dady ahoana no mbola irosan'ny fividianana tsika nefa le senisy le ACC reo ihany ny ao samy hafa ny fividianana tamin'ny 9 novambra zay natao fortune fotsiny na natao amletra sy ny fividianana zay ataotsika amty akaiky vahoaka tamin'iny a tsy netona nao an'le izy a za mihitsy le kandida hoe tokony atolotranako zao tsy mitovy a any toerana misy ndray fiaraka ty zavatra kandida vahiny tsy manana zom-pirenena malagasy toy izy hoe aloha hijanona aby zatsy anao ilazako aminareo fa tsy le toerana maha-président mamay a fa ilazako aminareo zay mahasoa vahoaka eto amin'ny kianja filalaovam-bola no ny famotoana ireo mpikatroka sy ny kandida ary ny vahoaka eto mahitsy
mila mametraka solombavam-bahoaka raiky amin'ny valopolo isika faravakeliny manerana any Madagasikara hoy kosa ny mpitondra teny ny vondrona politika izay ihany koa no vaolana ahafana manatratra ny tanjona hoy ny fanazavana. ahoana nazao majorité de Maranisha le mpanasasy koa maro fa io de resaka arithmétique le total ny candidat asika zao 101 ny député asa 160 izy zay amty vaovao ty zany hoe mila manany 80 zany 81 zany de manany majorité 101 sika de matoky araky teneniny teo fa anao podio de amy sasany tsy mesa hazo an'le raiky raha sagnatria misy tsy mahazo isika solasaky 80 isy asika fa tsy mesy mahery le 80 foana de majorité asika ino azao asika an'izay sara fantoko ny candidat asika sarotra be misy roa herinandro zahay nandeha nifantoka an'io candidat io tao zay tia solo leo ny ziro tapaka leo ny rano sy mandeha bidon jaune leo ny fiakarany vidim-piainana leo ny zavatra rehetrarehetra leo ny trafiky isan-karazana mandeha ny volamena makady Dubai mandeha indray ny tortue zao ny sokatry sy ny lémurien de vetivety eo de fa tratro le olo nanao anazy vetivety malaky be mba tokony apresana ry zalareo hoe io olo naniraka anareo nanao anio ka izay zany asika zany tsy maintsy mahazo anio Maranisha io fa anareo aza miely resaky n'olo misy magnasaso aza mataotra an'izany inareo fa tongava mifidy iady isika ary tarigetra apetraka ny anovany zava-misy amin'izao hoy kosa ny candidat Mamrabenirina ho an'ny tombontsom-bahoaka no hijoroantsika hoy ny fanazavany raha nandeha tsikotra commune tany ambanivohitra rehetra tany zay tao anatin'ny herinandro vitsivitsy farany a dia anisany zatra voamarika iny hoe mbola betsaka koa ary ireo vahoaka tsy malalakory hoe isy ny fifidianana izay nahatonga anay a nanao fanetanana nampahafantatra ny fisian'ny fifidianana aloha talohan'ny fampelezan-kevitra nytetendreo commune maro a zay eto amin'ny district Anambohidratrimo nisy mandeha ny atsiany zay a de re ilazana ny olona hoe tsy misy fifidianana de gaga zareo fa fifidianana inona de zay tompoko no antony ivoritsika etondray Androany satria anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra tsika zao araka nylazain'ny filora valomanana teo a isika reto no mpitarika isika reto ny solotenany any amin'ny commune Tsiraray aby a isika reto ny mpapita afatra ko de avitaina amitsika zany a fa manana mission ngeza be tsika mialeto manohy izy efa natao de mampafantatra ny mpiaramonina aloha hoe misy fifidianana amin'ny fasimy amby roapolo ny volana me enitsika ny fanazavana avy amin'ny filora valomanana teo a fa ny vondrona politika firaisakina de manana candidat amin'ny district Anjatony manana candidat Anjatony eran'ny Madagasikara ary tsy latsa-danja amin'izany tsika manana candidat roa tsika eto amin'ny district Anambohidratrimo tanjotsika trany akany a araka ny voalaza tamin'izay nale rehetra tany amin'ny commune tany avaratra tany zay misy fokotany any rehefa nanontaniana hoe iza mbola tsy manana karapifidianana de saka izy rehetra fa inona ny antony de hoe rehefa tonga le karapifidianana tsy nisy soni tsy nisy fitomboka aminay zany tompoko misy ninina atao mba hataraiky ny fandaminana sy ny fiomanana ny fifidianana mila maino sika jereo isaky ny fokotaninareo jereo isaky ny communenareo so misy zavatra toy izany na tena izany mihitsy a ka mety hataraiky fa karapifidianatsika aloha ny fito amby roapolo ny volana me de tokony efa any apositsika toy ny karapanondroa mba ahafahantsika mampiasa azy araky ny tokony ho izy amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana me ady no atrehantsika amin'ny tindray mitondraka ity hoy ny filomary Karavalomanana noho izany mila mifantoka tanteraka amin'io isika hoy ny fanazavany tamin'ny fahenina amby folo volana novambra dia nane tolomarika izay hoe tsy anday anjara mihitsy isika niny tsika tao amin'ny tininy ny antony de zao satria tsy mitovy zo izahay ndray tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy za nefa malagasy mila manaraka tsara sy manaja ny lalam-panorenana azonao zay natony
tsy mitovy mihitsy fa ity fifidianana ty dia fifidianana manakaiky vahoaka aty amin'ny district solom-bavahoaka ireo rehefa raneo ny zany zany tsy maintsy atao zay maharisy azy inabana ny asan'ny solom-bavahoaka ny asan'ny solom-bavahoaka dia mamola volona ny teti-bola entina mpananana ny firenena mamola vola ny teti-bola zava-dehibe zany a satria vola ny ozatry ny mampandehan'io faharoa mandany ireo volavolan-dalàna zay tokony olanina fa mahasolo vahoaka ny misy azy zay zay ny asan'ny solom-bavahoaka ary fahatelo farany amin'ny asany dia jery tsy manao tatitra amin'ny vahoaka hoe zao zavatra vita zao zavatra tsy vita matoa amin'ny teny an'izany eky dia mahita fa tsy misy ezaka mihitsy eto fa ny antontsolo dia tsotra satria vitsanisa zareo eo dia tsy afaka mandeha matydranao manangatanana fotsiny fa amty tena manetsika anareo manentana anareo hoe tsy maintsy atao a zay maharisy atsika misy gazety avoaka ampahafantarana anareo dia 19 nisan'ny district nanatsika candidat fa kosa matratra ray ambizato nisan'ny candidatsika am'izao fotoana zao satria nisan'ireo re sasany tsy tafiditra anatin'le district no nisy lambaniny dia lasa natao de indépendant izy ireo dia zay ny tsara ampahafantarana anareo noho zany zany hoe miandrahiny tsika fa raha mirahiny sika tena andresy tsy misy tolotokana ahazo eo zany na azo tokana ho lasa ala zany mitabetsy rano mambo ary zay mifasekina ny hoe zavatra roa ihany nangataoko aminareo dia vita ny rasaky voalohany iatany daholo ny olona manodidina namana mpiray fiangonana mpiray trano mpiray vodorindrina iatany